Falmerabantsika rehetra indray ry havako nahatratra ity andro anio ity. Maky ny mofinaina ary andinika izany tenin'Andriamanitra izany isika, ko andeha hivavaka mialohan'izany. Ry Jesoa Kristy zoky ity anay io. Andriamanitra ny fahatsarana ianao, Andriamanitra manome ny sitraponao aminay, ary Andriamanitra ny famondram-po raha teo. Dia hitanay miariary zao ny asanao Andriamanitra, izay miseho amin'ny fiainanay, koa ny dera sy ny laza ny voninahitra no atolotray anao, ary mba hampahazavao amin'ny fanainao masina izahay, raha maky sy hiaino ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny epistily nosoratan'i Joda, ny andininy fito ambin'ny folo, hatramin'ny 17 ry havako malala, no mofinaina ao antsika anio. Vakitsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesoa Kristy manao hoe: fahatsiarovinareo ry malala, ny teny voalazan'ny apôstôlon'i Jesoa Kristy tompontsika fahiny, fa efa nilaza taminareo hoe izy amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira, mandeha araka ny filany hara-tsi-panahiny. Ireo no mahatonga fisarahana dia olona araka ny nofo ihany, fa tsy mba manana ny fanahy. Fa ianareo kosa ry malala, dia ataovy izay handrosoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra, ka mivavah ao amin'ny fanahy masina, ary tehirizo ny tenanareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miandry ny famondram-pon'i Jesoa Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ary amindrao fo ny sasany izay mianahana, ary ny sasany kosa sario avy amin'ny afo no famonjy azy, ary ny sasany indray amindrao fo amin'ny tahotra ka mankala, na dia ny akanjo voapetipetiny nofo aza. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ho ampitomboina ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompo ny finoantsika. Amen. Ity epistily nosoratan'i Joda ity ry havana malala, dia isan'izay epistily voasoratra taty aoriana indrindra, efa saika nodimandry avokoa arak'izany ireo apôstôly izay niara-belona tamin'ny Tompo tamin'ny fotoana nanoratana ity epistily ity, hany ka niavitsy ny mpiaro ny finoan'ny fiangonana. Noho izany vokatr'izany dia nanjaka ny fiemorana ary nampangatsiaka ny mpino sy ny kristianina izany toe-javatra izany. Eo anoloan'ny fiemorana toy izany ary dia misy hafatra anankitelo. Omeny ity soratra masina ity antsika amin'ity andro anio ity. Eo anoloan'ny fiemorana na ny fangatsiaham-panahy no azo ilazana azy. Voalohany dia mila mivonona hiatrika ny zava-misy ankehitriny isika. Eo anoloan'ny fiemorana dia mila mivonona hiatrika ny zava-misy ankehitriny. Ny andininy 17 hatramin'ny andininy 19 dia manamarika fa tsy azon'ny fiangonana hidivirana intsony, tsy azon'ny fiangonana ialana intsony ny miatrika izao andro ankehitriny izao, ilay antsointsika hoe andro farany. Ary mihoatra noho izany ary tokony hanana fahavononana ny mpino hitsena ny faharandro koa aza. Vanim-potoana mampangatsiaka sy mampihemotra ny mpino hoy isika tery aloha, ny vanim-potoana nanoratana ny epistily nosoratan'i Joda. Tao anatin'izany dia tena niroborobo ny fampianaran'ny diso. Tao anatin'izany dia niseho ny faharatsiam-panahy maro samihafa, misy manana fahasahiana hafahafa feno faniratsirana sy ara-tsi-panahy,
ary tena nanjaka ny fampianarana sandoka nataon'ireo mpampianatra sandoka samihafa tamin'izany. Efa fampiomanana ny mpino hatramin'ny ela izany ry havako malala fa tsy zava-baovao akory. Ny soratra masina dia efa nampiomana hatrany amin'ny testamenta taloha amin'ny filazany tsara ny epistily. Ny baiboly manontolo dia mampiomana ny fiatrentsika izany zavatra iseho any aparany amin'izao andro farany izao. I Jesoa Kristy dia tena manana fampianarana maro be mahakasika an'izany andro farany izany ka nilazany fa hisy mpamitaka hiamangatsika ny fitiavany maro, hisy fahoriana lehibe, hisy loza, hisy mosary sy ny sisa eo Mateo 4:20 no hitantaran'i Jesosy izany. Paoly apôstôly moa dia niteny manao hoe any aparany any dia hisy andro mahory. Timoty 2:7 Ry havako malala, maneho izany rehetra izany fa tsy afa-miala amin'ny zava-misy ankehitriny ny mpino. Tsy midika akory fa rehefa miemotra ny maro dia hiemotra ihany koa ny mpino. Ary tsy midika akory fa rehefa miroborobo ny faharatsiana dia hiroboka ao anatin'izany koa ny fiangonana. Anjaran'ny fiangonana no ho vonona amin'ny lafin'ny saina, vatana, fanahy, hiatrika izay zava-misy ankehitriny ka tsy ampiemotra ary tsy ampikoso-bolo-maso akory ny mpino ny toe-javatra izay misy iainana ankehitriny. Tsy ho kivy amin'ny fahitana sy ny fiatrehana ny zava-misy fa fandehanana araka ny nofy ihany ireny. Fa ny teny voasoratry ny apôstôly na ny soratra masina kosa ho fiorena ny mpino, ho fiorena ny fiangonana eo anatrehan'izany rehetra izany. Ho vonona isika na inona toe-javatra miseho. Ary na hiemotra avokoa ary izao tontolo izao isika tsy mba hiemotra. Na angatsika avokoa ary ny finoana izao tontolo izao isika tsy mba angatsika. Ny zavatra lesona lehibe faharoa izay tovozitsika amin'izao mofinaina izao dia izay ambarany 220 sy ny 120 fa eo anoloan'ny fiemorana dia antsona isika hiroso amin'ny finoana marina. Eo anoloan'ny fiemorana mirosoa amin'ny finoana marina. Antso ho amin'ny firosoana amin'ny finoana masina dia ilay finoana tsy voatevateva, ilay finoana tsy voaviraviran'ny fampianaran-diso, ilay finoana tena izy no tokony hiroson'ny mpino. Rehefa avy no tevatevain'ny mpampianatra sandoka mantsy ny finoan'ny fiangonana dia antsona amin'izay izy ireo hiverina amin'ny lalana marina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ambara eto fa ny finoana tena izy dia ny finoana izay tarihan'ny fanahy masina fa tsy araka ny fijerin'izao tontolo izao, na koa tsy araka misy finoana tsy araka ny fon'Andriamanitra na mahazatra antsika hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Finoana sy fanompoana baikon'ny fitiavana an'Andriamanitra fa tsy finoana araka ny safidin'ny tena na araka ny fijerin'ny olombelona ihany no tokony andehanan'ny mpino, fa finoana araka ny fitondran'Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, antsona isika hiroso araka ny tena isika tsy naman'izay miemotra amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Antsona isika hiroso ka hanaiky ho tarihiny sitrapon'Andriamanitra. Ary ametrahantsika fanontaniana manao hoe amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra sy ny finoantsika ary fanarahantsika azy, moa ve tena izay tian'Andriamanitra tokoa no mibaiko sy mitarika antsika? Moa ve tena ilay fijerin'Andriamanitra no mibaiko antsika sa ny fijerin'olombelona? Sao isika miemotra na sao isika hampiemotra ny fitiavany maro? Koa dia antsona hiroso, tsy hamotra intsony ny finoana izay efa ananana sy izay efa eo am-pelantanana. Mirosoa amin'ny finoana marina. Farany ry havako malala, araka ny 220
sy ny 720 eo anoloan'ny fiemorana iaino ny famondram-pon'Andriamanitra. Eo anoloan'ny fiemorana iaino ny famondram-pon'Andriamanitra. Zany hoe ilay fiainan'Andriamanitra feno famondram-po no tokony hiaina ny fiangonana ihany koa. Tenin'i Jesosy moa manao hoe aoka ho mpamindra fo ianareo tahaka ny rainareo mpamindra fo, ka dia hanahaka ny famondram-pon'Andriamanitra ny fiainan'ny mpino. Koa natoinona endrika isehoana, natoinona sary anehoana ny faharatsian'ny olona dia mendrika ny famondram-po sy ny famonjena hatrany izy. Eto amin'ity mofinainy ity manokana dia misy karazany 3 izany famondram-po izany. Misy zany ilay tenenina amin'ny 2:20 hoe amindrao fo ny sasany izay mianana. Ireo sasany mianana ireo dia ireo izay efa nanandrana ny finoana kristianina, efa nanandrana ny finoana marina, fa misalasala sy voasariky ny fampianaran-diso, na azo tenenako hoe nisy fiemorana aza, amindrao fo ihany izy ireny. Eo ny ambarany 2:20 hoe ary ny sasany kosa sario avy amin'ny afo no famonjy azy. Ireny indray zany dia ilay sokajin'olona izay efa heverina sy sokajiana ho toy ny nanary-tena sy very ka tsy mino lavitra an'Andriamanitra tahaka ny fahaverezan'ny olona tany Sodoma sy Gomora, dia ambarany Joda fa sario ao anaty afo ao izy mba hanana anjara amin'ny famonjena, hanana mendrika famonjena. Na dia izay heverina farany maloto sy ratsy aza dia tsy azo ariana, fa jereo ihany sao dia misy famondram-po azo atao aminy. Ary ny farany dia hoe ny sasany indray amindrao fo amin'ny tahotra. Ny hoe amindrao fo amin'ny tahotra dia na le olona no manana tahotra fa mba efa nanaraka ny kristianina ihany, na ianao no manana tahotra an'Andriamanitra be famondram-po ka manana didy hamindra fo ny hafa, mamindra fo na dia ny fahatahoranao an'Andriamanitra ihany aza. Arak'izany ry havako malala dia hisongadina hatrany, hisongadina mandrakariva amin'izany rehetra izany, fa na dia mankahala ny ota sy ny akanjo voapetipetin'ny ota aza ny mpino, dia tsy mankahala ary tsy manary ny mpanota velively. Ambaran'ity mofinainy ity fa tena tsy misy ny olona efa voatokana ho amin'ny fahaverezana, tsy misy ny olona filazantsika azy hoe destiné ho any amin'ny helo, fa mendrika ho vonjena avokoa izy ireny, eny na dia hatramin'ny ora farany aza. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tsy misy fon'Andriamanitra ho very ny olombelona anaty iray aza, fa tiany kosa hisitraka ny famondram-po avy aminy. Ka eo anatrehan'ny fiemorana, eo anatrehan'ny fangatsiaham-panahy, eo anatrehan'izay tsy fahafantarana an'Andriamanitra, eo anatrehan'izay fanalavirana an'Andriamanitra, dia aoka isika mpino hiaina ny famondram-pon'Andriamanitra ka hanana toetra mamindra fo tahaka azy Andriamanitra ny famondram-po. Hampanjaka tsy misy fepetra ny famondram-pony eo amin'ny fiainana andavanandro. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra, ho amintsika kosa ry havako izany tenin'Andriamanitra izany handrosoantsika amin'ny finoana marina. Hivavaka isika. Andriamanitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy, misaotra sy mideranao izahay, ilay Andriamanitra te hiazona anay ho mafana amin'ny finoana mandrakariva ka tsy ho voahozongozona ary tsy hiemotra. Misaotra anao izahay maneho famondram-po mandrakariva aminay ka hahatonga anay hanana fiainana feno famondram-po amin'ireo namanay, amin'ireo kristianina eny fa hatramin'ireo heverina ho fahavalo aza.
dia mivavaka izay tompo amin'ireo kristianina mihemotra sy mangatsiaka amin'ny finoana rehetra ka zary lasa zatra ny fiainana tao anaty fihiboana ka tavela any amin'ny isa-tokantrano tsy namonjy fiangonana. Mivavaka izay ho an'ireo sokajin'olona izay mpanao tsidipahitra ny fiangonana ka mionona fotsiny amin'ny fivavahana any a-tokantrano. Mivavaka izahay ho an'ny fiangonanao hahay andray tsara ny mpino izay tonga sy manatona ny fiangonanao. Mivavaka izahay mba ho velo ny famondram-po sy ny fitiavanao ny fiangonana amin'ny lafiny rehetra. Dia ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany, fa ho anao kosa Andriamanitra ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.